Salama tompoko vavy, salama tompoko lahy, miarabantsika indray. Misy fanontaniana anankiray hatry ny ela be no efa nanidikidiky ny saiko. Fanontaniana manao hoe moa ve fivavahana sakana ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara? Moa ve ny fivavahana manakana ny tia nositsika ity tsy handroso? Ezaka ilaza ny hevitro zao mantsy. Madagasikara dia anisan'ny firenena tia mivavaka. Malagasy zany dia anisan'ny mponina vavaka indrindra eran-tany. Dia isika koa nefa anisan'ny mahantra indrindra eran-tany. Misy ifandraisana ve ireo zavatra anankiroa ireo? Fa ny zavatra fantatra dia izao: betsaka ny lesoka sy ny banga eo amin'ny fantsakana izay tsy nanao ny asany teo amin'ny resaka fanabeazana, teo amin'ny resaka fahasalamana, ka hanika ny fiangonana no lasa nanetsina amin'ny banga. Ny vahoaka zany dia tsy afaka intsony nametaka fanantenana tamin'ny fanjakana hoe hamahany olana, dia lasa nitodika ana fiangonana, dia lasa vavaka anantena mana latsaka avy any an-danitra, andrika zary adininy ny tena miasa. Fa raha vao misy olana dia akinina amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy andro ny hafa re andronay foana e. Dia lasa mamelamela heloka be fahatany, manaiky ny tsy fahamarinana rehetrarehetra io, manaiky tsy indray azo lena, lasa malemy. Dia le saina tia manadiady lasa nozony adino, lasa ohatrany tsy misy tsony, fa dia akinina amin'Andriamanitra izay zavatra miseho rehetrarehetra, adino ny miasa, miandry fahagagana. Dia mameno fiangonana ny Malagasy, mameno fiangonana, ary mpanararaotra kosa mameno paosy. Izay le raha. Tombo isan'andro isan'andro ny fiangonana zany reto amintsika. Io dia zavatra raha mahita, ka nefa ny olombelona dia tsy fanahy ihany, fa fanahy, vatana, saina, fo. Zay zany olombelona fio. Ka ireo zavatra efatra ireo maha olombelona ny olombelona dia tokony samy omena ny sakafo sahaza azy avy, raha tsy zany mandringa, misy banga. Ny fanahy zany sakafony dia ny finoana, fivavahana. Ny saina dia ny fahalalana, fanadihadiana. Ny vatana moa zany dia sakafo, ary ny fo kosa zany dia ny fomotebo, dia ny fihetsem-po moa zany, ohatra manao mozika, ohatra zavatra mampihetsi-po, mahafalifaly. Ka ho an'ireo le mivavaka be, mivavaka dia banga tanteraka, satria le vatana tokony hiasa, le saina mba tokony hanadiady, le fo tokony mba hanao, tsy haiko, manao mozika raha olona tia mozika, mihirahira sy ny namany, adino zany. Misy aza moa maro ary moa ireo ohatra fantatra, ohatra tsika hoe mpanakanto, mpihira, mihira foana hatramin'izay, dia no lasa mpivavaka be, dia za tsy hiran'izao tontolo izao intsony, fa hira ho an'Andriamanitra irery ihany. Azy ny azy, tsy maninona, fa amiko dia tsy dia mitovy hevitra amin'izay loatra.
satria tsika mbola ety tany fa tsy anan-danitra ny ary ny tsy anjely latsaka tany akoho isika fa olombelona ihany nofo sy raha vatana saina fanahy ka zay zany tsy ny fivavahana ny ratsy fa ny fanadinoana miasa sy manao zavatra hafa ankoatra ny mivavaka satria raha misy olona manam-pahaizana be mianatra mafy mahay an'izao zavatra rehetrarehetra zao nefa tsy manana fo fa fo vato zay koa de efa banga raha misy olona koa vatana be manao fanatanjahantena fotsiny nataony raharaha fa tsy mivadika atodo am'izay hoe fiainana ara-panahy tsy mivadika atodo amin'ny zavatra hafa zay koa banga zay ary raha misy olona koa be fihetseham-po be fitiavana be fotsiny fa tsisy ninina ankoatran'izay de efa banga koa zay fa reo zavatra efatra reo zany tokony samy mihinany anjarany de olona feno ohatran'izay no ilain'ny Madagasikara mpandroso azy amin'ny fomba maharitra olona feno manana fiainana ara-panahy manana saina tia manadiady manana fo mitepo tia manampy ny namana tia manao mozika manana vatana salama voakarakara tsara zay olona feno ilain'ny firenena mba handroso saotra tompoko naharitra nino hatramin'ny farany